a little bird came to me and said, "I know you have a secret. I know you do. Please stop hiding it. We want to be fluent too. Tell us the truth, okay? Pretty, please." Do you want to guess what I said? I said, my magic wand is the movies. Tonga soa indray eto amin'ny fandaharantsika miara-mianatra anglisy izay ho anareo izay mbola tsy mahalala dia fandaharana entiko izarana izay kely haiko amin'ny teny anglisy. Raha isan'ny malagasy ianao mikiasa mafy te hahay teny anglisy sy tia teny anglisy mitovy aminay dia aza misalasala mihitsy manaraka ny zavatra zaraiko ato isan-kerinandro ary manasa anao ihany koa ity sy hanaraka ny pejin'ny voice for change sy ny chaîne YouTube manokana satria ao amin'ireo tambazotra anankiroa ireo no hizarako an'izany isan-kerinandro. Ny fandaharantsika androany dia entiko hizarana anareo hoe hatraiza ny nanampy ny fijerevako horonan-tsary sarimihetsika tamin'ny fahaizako tsikelikely ny teny anglisy. Tsy rehetra farany ty horonan-tsary ty fa any amin'ny farany ihany no entiko hizarana ireo ampahana voambolana na zavatra vaovao tsy ireko raha tsy tao anatin'ny sarimihetsika. Rehefa mare karazana olona mizara torohevitra hoe ohatrany ahoana no ahafahanao nahay teny anglisy, ohatrany ahoana no ahafahanao mizatra mihaino teny anglisy sy mizatra an'ilay fomba firesaka ilay olona tena tompo-teny mihitsy dia matetika miteny foana zareo hoe mijery efa horonan-tsary fa inona ahafahanao tena mizatra ny zavatra tenenin-jareo. Betsaka aminareo no manontany hoe tena mandaitra ve izany Gaël? Raha ohatra ka mandaitra dia ohatrany ahoana ny paikady na teknika ahafahana tena manatanteraka an'izay satria betsaka no mitaraina hoe mba miezaka ihany fa ohatrany hoe mijery an'ilay télé fa tsy izany no mijery an'ilay télé. Na koa misy karazan'olona miteny hoe leobe satria tsisy azoko ilay izy. Sady ho zaraiko anareo ny zavatra ny ainako manokana no ho zaraiko aminareo ihany koa reto torohevitra manaraka reto izay everiko hoe mety ahasoa anareo. Zavatra voalohany tiako zaraina aminareo dia hoe aza eritreretina hoe zavatra anankiray nandaitra tamin'ny olona anankiray dia tsy maintsy iny ihany koa no ampiasainao, terenao, andaitra aminao. Ny antony dia izao tsika rehetrarehetra olombelona dia tsy mitovy. Ny fandraisantsika zavatra dia tsy mitovy. Ao anatin'izay tsy fitoviantsika izay dia ino koa hoe tena zava-dehibe ny fahaizantsika olombelona mandanjalanja ny torohevitra azontsika avy any amin'ny olona. Izaho izao androany mizara torohevitra ho anareo. Rehefa mizara ilay torohevitra dia tiako hatomboka androany ilay fanambinareo hoe aza raisina tena hoe ara-baky teny ny zavatra teneniko fa lanjalanjao. Jereo hoe iza amin'ny zavatra teneniko no mety tianareo, iza amin'ny zavatra teneniko no mety tianareo andramana aloha, izay ilay hoe experiment na hoe manao expérimentation kely. Raha misy torohevitra manokana hitanao hoe metimety aminao dia raiso izay zavatra izay. Na raha ohatra hoe tsy izy zato isan-jato no tsapanao hoe mety aminao dia hovao kely izay ilay hoe personnalisé ilay izy mba ahafahan'iny torohevitra iny tena handaitra aminao. Dia izao ihany koa zava-dehibe ny fahaizana manandranandrana zavatra be dia be. Za isan'izany nandramako daholo ny karazana torohevitr'olona tamin'izany fotoana izany. Hitako hoe be dia be tamin'ilay torohevitra no tena tsy nandaitra tamiko fa be dia be tamin'ny torohevitry ny olona ihany koa no tena nandaitra tamiko. Ao anatin'ireny koa nefa nisy hoe ny fameno ilay izy izay ilay hoe verina amin'ny teneniko teo ihany hoe ny personnalisé-ko mba ihety amiko amin'ny Gaël. Tsoriko fa tamin'ny voalohany aloha tamin'izaho vao nianatra teny anglisy tamin'izany fotoana izany dia tena hoe tsy nahazo resaka mihitsy rehefa hitanareo ilay mijery an'ilay horonan-tsary ireny, mijery sarimihetsika tena mitovy amin'ilay olona mihitsy mitovy amin'ilay olona nitaraina ireny mihitsy hoe ohatran'ilay écran no mijery anahy fa tsy izany no mijery an'ilay zavatra izany satria tsy nisy na inona azoko. Tsy mahagaga amin'ireny fotoana ireny raha lasa matory na lasa leo manoka fotsiny. Tantaraiko anareo ny paikady sasatsasany tsaroko nampiasaiko tamin'ny taloha tao anatin'izany fijerena sarimihetsika izany. Ty carnet anankiray ty dia tena carnet manatantara ho anahy manokana satria tamin'ny taloha be tamin'izahako ilay nijery horonan-tsary dia nazotozoto be mihitsy hoe rehefa misy zavatra tsy azoko dia eo akaiky foana ty dia raisiko ny penina dia sady manoratra an'ilay voambolana na ilay zavatra ohatra hoe fehezany teny tsy mazava tamiko na fomba fitenenana dia avy eo soratako eo akaiky mazava ho azy ny dikany. Ny fanontaniana mety hipetraka dia hoe nandaitra ary ve izany ilay paikadiko tamin'izany sa tsy? Tamiko ilay izy dia sady eny no tsy eny tamin'izahako ilay mbola nazoto be na fanafo be mihitsy hoe rehefa avy mijery horonan-tsary dia soratako ilay zavatra tsy azoko dia tsy vitany hoe manoratra ilay izy manao haingona kahie fotsiny fa tena hoe verina mamaky an'ilay izy dia mampiasa an'ilay izy anatina fehezanteny tsy hoe androany fotsiny mampiasa an'iny fa tena ezahako ampiasaina ilay zavatra vaovao nianarako amin'ny fiainako andavanandro ohatra hoe rehefa miteny rery izany zavatra ohatran'izany. Tamin'izay izy no nandaitra, tsy nandaitra intsony izy rehefa hoe lasa adinidiniko ilay izy lasa nanomboka kamo very ilay fahazarana tsy nanao an'ilay izy intsony. Isan'ny zavatra tena nandramako ihany koa ilay torohevitra sasan'ilay hoe jereva ilay horonan-tsary amin'ny voalohany aloha amin'ny teny anglisy ranoray aza asiana sous-titre eo ambany fa jereo daholo vitao daholo ilay izy dia avy eo dia avereny jerena fahandroa dia asivo amin'izay ilay sous-titre amin'ny teny anglisy.
Nandramako le izy ny zavatra antranga nefany somary leo satria zavatra efa hitako foana le izy no tenue ihany de nijereko fa tsy mba hoe niandrika ela ohatra tamin'ny tapabolana na amin'ny herinandro vao hijery an'le faharoa indray. Efa nandramako ihany koa le hoe jerevy le horonan-tsary de asivone sous-titre amin'ny teny frantsay. Tadidiko ihany koa isan'ny torohevitra azoko tamin'olona tamin'izany fotoana izany tamin'izany mbola mpianatra tany amin'ny lycée hoe mijery efa sarimihetsika de aza jerena daholo izy rehetra fa amin'ny ampahany fotsiny jerena de tohizo indray rapitso na amin'ny andro fotoana manaraka. Tamiko izao iny tsy nandaitra satria tsy tadidiko le tantara. Za olona tena somary ratsiratsy fitadiana zay. Efa nandramako ihany koa le hoe jereo le sarimihetsika gaela de avy eo de rehefa avy miteny le mpilalao anatin'le sarimihetsika de arao ny zavatra teneniny. Nafinaritra anakely anao an'iny sady ohatran'ny mampimehany fa tsoroko marina tsy hoe le horonan-tsary ray manontolo akory de nataoko an'izay daholo. Rehefa mandinika de hoe nandramako daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanampy ireo zavatra nataoko ireo mba nahaizako tsikelikely nahazo tsikelikely an'le teny anglisy tamin'ny alàlan'ny fijereko sarimihetsika. Mifandray be amin'le zavatra noteneniko anareo rehetra teo aloha teo ty faharoa manaraka teneniko ty. Tena zava-dehibe tamiko ny fahaizako ny safidy ny fahafahako ny fidy mihitsy moa zany ny karazana sarimihetsika jereko. Satria za de resy lahatra hoe mitovy amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika ihany hoe raha terenitsika anao an'le zavatra tsy ampifotsika manontolo tsy am-pitiavana no naovantsika anazy de lasa leontsika mety hoe manao ihany amin'ny voalohany fa tsy maharitra intsony no mora tofoka be. De izay ihany koa ihany no fomba fisainana entiko any amin'ny resaka fijerena sarimihetsika hoe tsy maintsy zavatra tiako no jereko ary entiko apresiana anareo ihany koa satria afa ihany le hoe mandany fotoana mijery zavatra tena tiako. Afahako mianatra zavatra vaovao tena malina fa tsy hoe terena fotsiny. Raha raisiko ohatra manokana zao nenahy de ny isan'ny karazana sarimihetsika tena ankafiziko ny tantara am-pitiavana, zavatra mahakasika ny fianakaviana, misy an'le aventure reny ihany koa na film documentaire ohatra hoe zavatra mahakasika ny fizahantany fianarana momba ny kolontsain'ny olona hafa ankoatra ny tenako. Zany ohatra nenahy fa za tsy de tena science fiction loatra ohatra. Tena tiako tsindriana manokana io satria mampatsiaro le zahako no terena be mihitsy tamin'ny taloha hoe jerevy ny vaovao an-tsary amin'ny BBC sy VOA reny tsinona ny tena mampahay. Nefany za tsy tia akory mijery vaovao an-tsary, tsy nankafy vaovao zany de zavatra naliana le izy de tena tonga de leo be to de kambo be na ny risika ny motivation raha tsy nisy tsony. Marina fa nitenenareo za teo hoe zay zavatra tiana ihany reto jerena. Mbola inoko foana ihany zay fa misy zavatra anankiray manokana mahakasika ny ty karazana horonan-tsary sarimihetsika anankiray ty ny atsikana. Zavatra niainako manokana tamin'ny fijerevana atsikana indrindra tamin'izay mbola tsy nahininina momba ny teny anglisy firy de tena hoe nanano sarotra satria ny zavatra tsara ho fantatritsika rehefa mijery atsikana de zao tsy resaka teny pirenena fotsiny no tokony ho azo rehefa mijery atsikana fa miaraka aminazy ny kolontsaina. Don't text or Twitter during the show. Just live your life. Don't keep telling people what you're doing. Eritrereto ane hoe misy olona teratany vahiny asantsika mianatra teny malagasy. Mbola tsy mahay tsara akory izy manamboatra ny fehezanteny mba ahafahany tena hoe mampita hafatra amin'ny malagasy mitovy amintsika. Nefa iny izy de asantsika mijery amin'ny Francis Turbo, asantsika mijery any Gottlieb ohatra. Fanontaniana mipetraka, miome ve izy rehefa mijery an'le izy? Mino fa tsy miome izy satria tsy mahazo an'le resaka. Amin'ny voalohany raha ohatra ka amin'izay niveau an'izay. Hafa indray raha ohatra hoe efa mahay miteny malagasy be izy mety hoe efa lona mipetraka taty Madagasikara efa ela de lasa mahay ny kolontsaintsika. Zany hoe raha manontany anazy nareo hoe karazana horonan-tsary ohatrany ahoana no recommandeny Gaël de io no tsy recommandeko voalohany fa ny recommandeko de ny akoatran'izay satria amin'ny ankapobeny ny akoatran'izay de tena mampiseho ny fomba fiainan'zareo amin'ny andavanandro. Rehefa mampiseho ny fiainan'zareo amin'ny andavanandro de mazava ho azy fa na fomba fitenin'zareo koa ary de mitovy amin'ny fomba fitenin'zareo amin'ny andavanandro fa tsy amboamboarina hoe atao medameda kokoa satria anam-pianarana ohatra. Amin'ny mahateny miaina le izy ihany koa de tena hitanao mihitsy hoe ohatran'izany ny zatovo rehefa miteny ohatran'izany, ny tanora rehefa miteny ohatran'izany, ny olona rehefa namisihatry ny asa. Za reto tena resy lahatra hoe na inona horonan-tsary sarimihetsika jerentsika de tena azontsika hianarana zavatra vaovao foana iny. Tena hoe karazana contexte na karazana toe-javatra be dehibe zany ny azontsika jerena anatin'ny sarimihetsika de hitako hoe tena mampivelatra be le izy. Tamiko manokana aloha de tena ohatrany hoe baguette magique mihitsy ny fijerevako horonan-tsary satria ny horonan-tsary ny sarimihetsika no fianarana tsara indrindra nahaizako teny anglisy. Nandreresako ireo karazana fomba fiteny anglisy na firenena aiza na firenena aiza. Please follow me. The Taj Mahal
was built by Emperor Khurram for his wife Mumtaz, who was the maximum beautiful woman in the world. Here is very common for your husband to have an extramarital affair, and my ex-husband was having not one of them, a lot of them. And when you actually confronted him, he becomes violent. Ny tomboky fahalalana amina voambolana tsy nampozy koa n'aiza n'aiza. I spy with my little eyes something blue. Is it the car next to us? No, Is it that dog leash? no. Is it the sky? Yes, you got one. Your turn, Ben. Azoazonareo atsiana angamba hoe inona ny mety fomba azontsika malagasy andikanany ny teneniny teo hoe rehefa tsika le miresaka amin'ny zazakely ireny. Ino ny fomba hitenenan'zareo an'le hoe afakafaka mahita. Is it that front door? Well, it's kind of green. Isan'ny tena tombony manan-danja be ihany koa rehefa mijery sarimihetsika ny fivoarana amin'ny resaka fanonoana teny. Satria rehefa mijery sarimihetsika tsika dia ny sofintsika no miasa be, mareny fomba firesaka zareo amin'ny andavanandro, karazana zavatra tsy ampozina nefa tena fitenin'zareo. Ohatra amin'izany ty anankiray. Hi, Fiona. Ben. Miteny hoe mpanoatra amin'ny teny frantsay zao masseuse raha vehivavy, fa amin'ny teny anglisy dia hafa mihitsy ny fomba fanononan'zareo azy. I'm Fiona, the house masseuse. Tombony lehibe ihany koa azoko tamin'ny fijerena sarimihetsika dia lasa tsy voatery mianatra, voatery ianarana be ohatry ny anam-pianarana zany hoe zao ny grammaire an'ity, zao ny ohatry ny hoe fanabeazam-boa ambadiky ity zavatra ianarantsika ity satria zavatra tena fiteny zareo amin'ny andavanandro le izy ary mazava ho azy fa lasa hainao ihany koa dika ny ela ary ny farany ihany koa dia lasa hainao mampiasa an'le izy anatina karazana contexte be dia be satria zavatra miverimberina foana no ampiasain'zareo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy voatery zany ianao hoe andeha hianatra be an'isy fa ny fiainonao sy ny fijerenao azy matetika dia tena efa manampy anao amin'ny fahazahoana ny sarimihetsika anankiray jerenao iny. Isan'ny tombontsoa tsapako hoe ny ainako ihany koa rehefa mijery sarimihetsika horonan-tsary lasa mitombo voambolana amina sehatra karazany be dia be. Ohatra zao hoe mijery sarimihetsika manodidina ny fitsarana ao anatin'le izy mazava ho azy fa lasa fantatrao azy hoe aifa izany ka fomba fitenin'zareo any amin'ny fitsarana any. By Stephanie and Lena Adams Foster is denied. Lasa mitombo voambolana ihany koa mazava ho azy amin'ny sehatra maro karazany amin'ny tena zavatra iainan'zareo amin'ny andavanandrom-piainany ohatra hoe rehefa makany amin'ny Okay, so that's 1 vanilla milkshake and 1 root beer. It's going to be 4.79. Be dia be ny zavatra mbola azo zaraina fa alaloha ajanontsika eo ny androany soraty eo ambany eo anie ny lohatenin'ny sarimihetsika na horonan-tsary tena nankafizinao manokana dia tenenao anay hoe inona ny antony itiavanao anazy andramo soratana amin'ny teny anglisy hoe izay reto dia ampitiavana be dia amin'ny tapapolana indray tsika miona tsy afaka izany ny herinandro noho ny antony manokana fa amin'ny tapapolana indray tsika miona.